fiavarana masina tsara indrindra hoe misotranao raha mbola nomeno fotoana indray afaka ifampizary eto indray izahay. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny famindramponao. Misaotra betsaka anao Jesosy Kristy fa raha tsy teo ianao tsy nahita an'izao maraina vaovao izao izahay, tsy nahita an'izao tontolo andro vaovao izao indray izahay. Isaorana ianao zavatra rehetra Andriamanitra mankasitraka fa nampivoaka mpandresy indreny ianao tamin'ny alina tontolo izay niainanay. Andriamanitra misaotra anao any amin'izany. Eto Andriamanitra raha hitondra sakafo tanao any tsirairay avy indray mampiasa andrainy ianao. Aoka ianao fa ny masony miara iasa amiko androany, aza mamela irerany ianao. Minao fa hotorotoroinao fonay ho tanolonaka niriny tenao. Samy niandray ny anjarany izahay tsy hisy alamaina na izaho mizara na ry zareo mandray. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandratako sy anovako ny zavako izany. Amen. Iny ary atao amin'ny salamo tonga dia mamaky avy hatrany atao amin'ny salamo toko 5:10 diny voalokatra amin'ny 5. Tsy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida. Jehovah iza no mitoetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no onao amin'ny trano atendrombohitra ao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizana, ary tsy manao izay hafa baraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra sy matahotra ny Jehovah, tsy mivadika amin'ny fiainana na dia manilitra ny tenany aza, sady tsy mampihina ny volany, mampihana ny volany, na mandray kolikoly hanameloka ny marina. Izay mitandrina izany dia tsy mba angozogozo mandrakizay. Raha soratra mandriry ambony dia mivaky toy izao hoe mitoetra ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Mazava be angamba izay soratra mandry izay hoe nitoetra ny olona moninao mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Ohatrany ahoana ny toetra ny olona mahazo monina ao amin'Andriamanitra izany? Efa notanisan'i Davida izy teto hoe olona ohatrany ahoana izany ny olona hiara-monina amin'Andriamanitra, olona miara mipetraka amin'Andriamanitra, miara miaina amin'Andriamanitra. Ohatrany ahoana izany toetra ny olona ohatr'izany? Dia mitanisa izy hoe olona tsy manao ny tsy marina, olona tsy miolakolaka, olona tsy mba misaintsaina ny ratsy ny fony, olona misaina ny tsara amin'ny fonofony, olona tsy mba manao izay mahafabaraka ny namany, tsy manome voninahitra ny ratsy fa manome voninahitra an'Andriamanitra, tsy manome tsiny an'Andriamanitra, tsy manome tsiny ny tenany ihany koa. Hoe maninona ary fiainako ny ohatr'izao? Olona miara-monina amin'Andriamanitra izany dia tena olona matahotra an'Andriamanitra, olona tena hoe mandeha amin'ny fahamonina, tsy miolakolaka izy, tsy miavinavina, tsy manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny olona tadiavin'Andriamanitra dia olona mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahitiana, olona tena hoe miaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Izay ny zavatra tadiavin'Andriamanitra. Ny olona miara-monina aminy izany izy tsy mila olona mpolakolaka, tsy mila olona me tsara velatsia, olona mandainga, olona mangalatra. Tsy ilain'Andriamanitra izany, fa ny olona ilainy dia olona mandeha amin'ny fahamarinana hozy izy ny tenin'Andriamanitra eto. Olona tena hoe ohatrany ahoana izany? Ianao tsy miara-monina amin'olona tsy azokazonao izany, fa olona mety aminao miara-monina aminao. Raha ka vady ianao tsy olona tsy azokazonao ny alainao vady, fa olona tena assurenao izy atoy ianao nakavady anazy. Ka tiako tenenina hoe aoka izany marina ny tenin'Andriamanitra eto. Ny Baiboly tsy mba mandainga hoe olona manam-bola dia olona tenin'Andriamanitra tsy miteny akory hoe olona mazoto manao mpahafolo-karena no ilaiko, na hoe olona mazoto manao fanatitra no ilaiko, na hoe olona mazoto manohana fiangonana ilaiko. Tsy mila an'izany, fa ny olona ilain'Andriamanitra dia olona mandeha amin'ny fahamarinana, amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, amin'ny tsy filakolana, tsy manao kolikoly. Misy manko ny olona ao am-piangonana tia tolotolotra amin'ny pastera dia izy mieritreritra hoe zazany tena ilain'ity fiangonana ity. Ilay fiangonana ianao satria ety ambony tany mila vola.
tsy mbola any an-danitra ety ambony tany ka hoe miaina fahasoavana tsika eny azotsika atao mety hoe miaina fahasoavana azotsika atao mety hoe miaina amin'ny fanambinana fa rehefa any an-danitra fiainana hafa mitsy fa tsika zao mbola ety amin'izao tontolo zao tsika de mety hoe mila vola ianao de pasteur koa mila fiangonana koa mila fa tsy ola hoe tia tolotolotra ianao tia manambitamby anazy de hoe ilain'andre fonao zany marina eo anatren'Andriamanitra fa ny olona ilain'ny ten'Andriamanitra de marina ny ten'Andriamanitra te olona tsy mba manendrikendrika ozy ny lelany olona mandeha amin'ny fahamarinana mandeha amin'ny fahitsina zay ny olona tadiavin'Andriamanitra iara-monina amin'Andriamanitra tsy ho ery zao sy ianao zay mifaniritsika ho any an-danitra ka ny olona hiditrany anefa efa miteny izy ato fa tsy hoe zany Andriamanitra nazotony ny karakara ny trano pastera nanao an'izao ny fiangonana ane zay mety zany tsisy maharatsy an'izany fa ny teny ilain'Andriamanitra bebe kokoa de le toe-potsika ty fotsika ty tsy mameritreritra hoe faly rehefa vony namana na hoe rehefa tsy mety ny ataony anankiray de courage ny tenanao fa olona mandeha amin'ny fahamarinana ozy ny ilain'Andriamanitra tanao fa na de tian'Andriamanitra ary ny zanak'Israely ny faizin'Andriamanitra tsy maintsy ny faizin'Andriamanitra foana reo zanak'Israely reo zanaka tiana ozy ny teny malagasy zay tsy tiana rotsan-kazo ka ianao koa reny ianao mety hoe mananjanaka tianao io zanakao io mandainga izay ray aman-dreny tsy tiany zanany fa mahazanany azy ny amin'ny fitiavany an'izany de tsy maintsy faiziny io zanany io rehefa misy tsy mety ataony io fa tsy haiko ny tsy teneniko fa tiako ny zanako tsy tiako be desiny fa teneninao foana izy rehefa misy tsy mety ataony de ohatr'izany nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa nanmonmonina ny zanak'Israely rehefa nanao ny tsy nety ny zanak'Israely de ny faiziny foana de amin'ny matiny azy faiziny de avy eo rehefa hitan'Andriamanitra fa failo de omen'Andriamanitra amin'izay hoe mila nyzao indray zanak'Israely ny tiavin'Andriamanitra foana nefa izy tao anatin'izay fa tsy maintsy ny faiziny ka zao sy ianao koa tian'Andriamanitra ka na misy ary zavatra mandalo eo amin'ny fiainanao tsy midika akory ny hoe tsy tian'Andriamanitra ianao fa manafay ianao izy amin'le zavatra tsy nety nataonao de Andriamanitra zany samy manana ny tondran'Andriamanitra azy ny fiainan'ny olombelona rehetra ka eto ny ten'Andriamanitra tiako ny tsy natao hoe ny teny ho any anina teny ho any anina fa matoa ty soratra ty mipetraka natao any olombelona rehetra fa misy olona minini tsy mijery misy olona minini tsy mitory fa resaka fitahiana ny toriana ka eto ny ten'Andriamanitra tsy miteny koa mazotoa ianao manao fanatitra tam-piangonana mazotoa ianao manao an'izao tam-piangonana manaova asa fampona be ianao de tafiditra any an-danitra tsy izay ny lalàna makany fa ny lalàna makany ohatry ny ahoana zany toetra ny olona miara-monina amin'Andriamanitra de ny olona tokony mahazo miara-monina amin'Andriamanitra olona tsy miolakolaka mandeha amin'ny fahamarinana mandeha amin'ny fahitiana olona tena hoe tsy mba miaina amin'ny kolokolo ny fon'izany olona zany de tena mitandrina ary tsy ho voaozongozona mandrakizay ozy izy ety afadimy izy hoe tsy mandray kolokolo izy ary tsy mba hanameloka ny marina hoe fahita zao hoe mazana manko amin'ny fiainana mpinamana moa tena misy an'ity na mpiravavy de efa misy hoe manao tsy mety ny anankiray de le anankiray fa milaza ny marina de le tsy mety foana ny arovana hita fa marina mihitsy zany fa ina ohatr'izao ndry ohatr'izao nanao ohatr'izay zao le hoe anameloka ny marina efa hita hoe marina ny teny anankiray fa manamana an'le anankiray de arovana foana le anankiray vaoka ianao tsika raha te hiara-monina amin'Andriamanitra zany de tena hoe miaina fahitiana miaina fahatahorana miaina amin'ny fahendrena miaraka amin'Andriamanitra fa tsy fahendrena akory ny efa nitoriako angambany ty hoe fahendrena misy zavatra azo ampiasaina fahendrena de misy zavatra tsy ampiasaina fahendrena ka ny zavatra ampiasainao fahendrena betsaka ny zavatra ampiasainao fahendrena indrindra ny amin'ny fitondrana olona fitondrana tokantrano na eo anatrehan'ny vadinao ary mila fahendrena zavatra rehetrarehetra indrindra moa mitondra asan'Andriamanitra mila fahendrena fa ankehitriny efa mivoatra satria mahita an'le zavatra hitan'ny maso mahita an'le zavatra jerena mahita an'le zavatra hitan'ny maso tsika ankehitriny zany de lasa mirony ahoana zany fomba fiteniko anazy ohatrany hoe kivy zany hoe zao ny fiainako zao ny zavatra mitranga de miova ny toe-tsaina rehetrarehetra
fa ny olona ilain'Andriamanitra eto dia tehizara aminao hoe mba aiza antsika mandeha amin'ny fahitiny, amin'ny fatahorana an'Andriamanitra satria izay ihany ny olona mahazo miara-monina amin'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra. Izay ny teny Davida teto hoe olona ohatrany ahoana ozy izy mahazo miara-miaina amin'Andriamanitra. Dia ny tany sahany teo daholo hoe olona mandeha amin'ny fahitiny, olona mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra fa tsy hoe olona akoriny rehefa ohatr'izao. Dia tsika ihany koa mila matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Amin'ny fomba ahoana moa no ahafahanao mandray zavatra anankiray amin'olona raha tsy matoky an'iny olona iny ianao? Matokintsika an'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana no ohatrany hoe misy namanao ohatra dia manome fanafody anao na mangidy ohatrany hoe ny fanafody iny raha ray aman-dreninao manome an'iny dia matoky ianao fa ray aman-dreniko manome an'ity, tsy hanome zavatra ratsy ihany ray aman-dreniko. Dia mihinana ianao. Fa raha olon-kafa manome an'iny misalasala be ianao hoe mangidy be dia aveo ohatr'izao indray dia aveo ohatr'izao indray. Fa manana fatokiana an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, matoky azy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Maro ny zavatra mety mitranga amin'izao fiainana izao. Misy ny fahoriana, fahafatesana tena hoe mafy fa mifonao mafy ny fiainana fa mifonao koa ny mafy mifikotra amin'Andriamanitra hatrany. Hoe Andriamanitra fikiry ny foko. Aoka toy nataon'i Davida any amin'ny Salamy 119 izay. Misy hoe aoka ozy izy ny foko misaotra an'Andriamanitra ozy fa ny foko aza dia mananatra amin'ny alina. Fonao io afaka mananatra anao fa misy koa ny olona minini tsy mihaino ao am-po fa ny sainy ihany be saina be. Fa eno koa anatra ny fonao fa fonao nge ao nge Andriamanitra mipetraka ao dia mananatra anao fonao dia enoy hoe Andriamanitra tsy mba mandao antsika izany izy. Eo foana izy fa itsika no mivadika aminy. Tsika no efa miteny Andriamanitra tsy mety zavatra ohatr'izao dia raha olombelona mbola minini manao foana. Faoka ny tsy ho toy izany. Fa fantatsika izay marina hoe ohatrany ahoana ny olona miara-monina amin'Andriamanitra dia olona matahotra azy, olona tsy mba mandainga, olona tsy mba tia ady, olona tsy mba tia fialonana ny hafa, tsy manendrikendrika, olona tsy manao kolikoly, tsy tia tena izany. Tsy ilain'Andriamanitra zavatra tsy mety izany, tsy ilain'Andriamanitra ny olona manao an'izany. Fa ny olona miara-monina aminy dia olona araka ny sitrapony. Kaoka ny manomboka androany izao ianao dia ho tahaka an'izay ihany koa. Olona mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahitiana, tsy mba manana eritreritra ny hanala baraka ny hafa. Aoka ny tsika tsy hanao kolikoly izany, tsy ho tiatia kely amin'ny fiainana fa tena hoe miara-monina amin'Andriamanitra izao ianao indray androany dia mizaha ny toe-pontsika Andriamanitra, mizaha ny fontsika izy. Ohatra ny ahoana fony olona hiara-monina amiko. Dia mino fa nahery ianao tao anatin'izay dia mitomboa hatrany ianao amin'ny fahatsaran'i Jesosy Kristy. Dia fatsika rivavaka isorantsika an'Andriamanitra izay teny fo izay fa mino fa nisy ny raisinao tao anatin'izay. Jehovah Reny Masina tsara indrindra raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay ndrenesinay teto. Makasitraka Andriamanitra fa teny dia avy aminao. Izany ny sorana ianao isan'andro. Makasitraka anao Jehovah. Misaotra anao fa raha tsy teo ianao dia tsy nizaran'izany. Misaotra fa ny masina fa nampianatra anay ianao. Misaotra fa mino fa nandray ny fonay, nandray izay Jesosy tao anatin'izany. Misaotra fa ny masina fa mbola nanaiky indray ianao niara-ny asa tamiko teto. Misaotra fa ny masina mino fa izay zavatra tsy mbola voazavako tao anatin'izay dia ianao ny anazava ny zanany amin'ny pony tsirairay avy amin'ny fa ny masina. Misaotra raha eo. Alleluia. Amen. Eny ary samitsika. Iteni now,
Italiana